Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tankitsim-ponana ambaran'ny filoha Andry Rajoelina nitatitra zato andro nitondran'ny firenena manoloana ny vahoaka. Tsy maintsy tanteraka anatin'ny 5 taona ny velarano ny fanaovana tamin'ny vahoaka malagasy hoy ny tenany. Fampisotroana tangena, fanapahan-doha sy famarinana teniem-pahamarinana. Ireo no endrika fitsarana tamin'ny vampitoanan'ny fahampanjaka. Ny mahakasika izay indray ny hitanao anatin'ny tapany faharoan'ny vaovao. Maresaka iraisam-pirenena any Soudan nahita maromaro tsiraisana ireo mpitarika fihetsiketsehana sy ny tafika amin'ny tokony hitondrana ny tetezamita any an-toerana. Efa nanomboka tamin'ny alarobia nisy ny fifampiresahana. Ny andidin'ireo avetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko avy vaovao eto amin'ny Koltivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia tankitsim-po no nanambaran'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nitatitra ny zato andro nitondran'ny firenena manoloana ny vahoaka tsy maintsy tanteraka anatin'ny 5 taona ny velarano raha nanambarany. Fanadina. Androany nanatanteraka nitatitra ny asa vita nandritra ny zato andro nitondran'ny filoha Andry Rajoelina. Tatitra izay natao an'ny vahoaka malagasy. Miaby io tatitra io amin'ny ankapobeny ary ahitana taratra ny finiavana hampandroso ny firenena amin'ny alalan'ny velirano efa napetraka. Anisan'ny nisongadina tamin'izany ireo sehatr'asa mikasika mivantana ny fiainam-bahoaka toy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Miaramila 200 no nalefa naparitaka manerana ny nosy ampandry tany. Nisy zandary zato ihany koa. Anisan'ny fepetra niraisina ihany koa ny fanafoanana ny fanondranana omby velona na maty. Ny zavatra misy tao anatin'izay fotoana fohy izay dia asehoko anareo satria izao zavatra misy. Nijerevana zany hoe firy ny omby very nandritra ny volana farany teo. Ny omby very dia 1889 zay ny omby very. Fa ny omby tafaverina dia 1175. Zany hoe niasa ny maramily, niasa ny zandary, niasa ny foadara, niena ny omby verina sy ny omby miverina tany amin'ny tompony manerana ny mosy topolasy. Ny zandary indray moa dia raha nijerevana tamin'ny herintaona, tamin'ny taona 2024 dia tamin'ny volana févroary sy mars, zany hoe nandritra ny volana zany. Dia 369 nisan'ny omby very. Dia nijerevana tao anivon'ny zandary ihany, atotany sasany amin'ny zandary moa, dia 164 nisan'ny omby very tamin'ny févroary sy mars, zany hoe niena ny isan'ny omby very nanerana ny nosy. Fa zao mihinana zava-dehibe ho teneniko amintsika. Ny zava-dehibe dia zao. Raha jerevantsika ny isan'ny omby very nialatrombo manerana ny nosy dia tamin'ny taona nitantanantsika tamin'ny taona 2009 aloha talohan'ny 2009 58 210 eo ny omby very. Dia nanefa fitaovana nitatitra isika mividy hélicoptère nandefa amin'ny mpampandry tany izay nanakaiky ny vahoaka. Dia tamin'ny taona 2012 niena 32 000 nisan'ny omby very manerana ny Madagasikara. Tamin'ny taona 2018 indray dia lasa io 69 000 nisan'ny omby very. Zao zany ny fanandry apetratsika amin'ny fampitaovana ny filohan-dala sy ny tafika malagasy. Fa ny fanandry apetratsika afaka herintaona sapany
farafabetsana menatsasana izany hoe 30 000 ny omby very farafabetsana eto a Madagasikara, izany hoe hena 500 isan-jato nisan'ny omby very zay ny tanjona apetratsika manerana Madagasikara tomplasy topivavy. Ary eto amin'ny 4 roanjato omena amin'ny tanjona filaminana manerana Madagasikara mba hahafahan'ny mifanena ny tomplasy topivavy. Zany ny lavatabataosika manareo zay mbola tsy mino indray dia zao amin'ny alarobia tompolasy topivavy dia efa ho avy eto ny hélicoptera eto Madagasikara mitapoena amin'izany hélicoptera zany. Tiany velany eo ihany koa ny fampitaovana ny foloalindahy malagasy. Teo ihany koa ny lafiny sosialy dia ny fanomezana varimora manerana ny nosy hanamavanana ny fahasaranam-bahoaka. Zaza mahery ny fito tapitrisa no vita vaksiny nandritra ny fotoana ny ianahany valanaretina kotrotro farany teo. Eo amin'ny lafiny fitantanan-draharam-panjakana ihany koa nametraka fitsipika ny filohan'ny repoblika, napetraka ny contrat programme tokony hanao tatitra ny tompona andraiki-panjakana isan'ny tokony, namafisiny ny ady amin'ny kolikoly, noresahan'ny filohan'ny repoblika ihany koa ny mikasika ny fandravana ny antenimierany doholona. Iza ny mety amintsika manana sénateur 320 ve sa tanan-dehibe 320 manana parka solaire hoentina anazava ny vahoaka sy ny mpanana maromaro eto a Madagasikara. Azavana sa sena? Azavana sa sena wa? Azavana mazava ho azy. Efa nteny aminareo ihany koa fa ny budget ny sena vola be ny zareo zany, tena vola be 42 milliards ariary. $42 milliards ariary. Dia efa nteny rehefa afaka baka ny zanatsika dia tsisy université. BDB zao ny tanora afaka baka tsy mahita azy tsy afaka mianatra ny université. Dia ozy izy zao hoe inona ny zavatra tsara, sénateur 320 ve sa université mazaka 390 mpianatra amin'ny faritra enina eto a Madagasikara. Sénateur sa université? Université mazava ho azy. Miresaka faritsika teo fa mbola miteny eny amin'ny budget ny Sénat zany isa-taona io université enina isa-taona ary tanàna 320 isa-taona ny mahazo herinaratra. Betsaka ny zavatra mbola teneniko aminareo eto androany fa anisan'izany fa sénateur enina ve sa lalana pavé 320 kilometatra ho an'ny tanàna maro faritra maro eto a Madagasikara. Sénateur sa lalana mazava ho azy. Fa zao ny zavatra manahirana antsika eto a Madagasikara dia ty rehefa le filoham-pirenena vaovao malagasy no amin'ny teny hoe ho foanako ny Sénat dia ozy izy le zala hafa te hanohatra fotsiny, tsy mety zany. Zany ny ataony zala. Fa zao mba te hanome teny vitsivitsy voatsela ny tao Nosy Maurice. Ny Nosy Maurice hatramin'izay na république ny Nosy Maurice tsy misy Sénat zany tompoklasy tompokivavy eo. Ny namako Macky Sall izay président ny Sénégal. Fa nivoatra tao anatin'ny tatitra nataony ny filoha ihany koa ny fivoaran'ny fifandraisany Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena. Sambany teo amin'ny tantaram-pirenena no nosokajiana ny Madagasikara. Ho vahiny manakaja manokana tamin'ny fianianany filoha Macky Sall tamin'ny alalan'ny filoha mivady. Misokatra amin'ny Madagasikara ihany koa ireo mpamatsy vola maro ankehitriny.
Tetika sagoavana maro no atao manerana nosy toy ny pipeline 520 kilometatra sy ny forazana atsimo. Ovatsiny ny banky iraisam pirenena ihany koa ny fanamboarana ny lalam pirenena fa 470. Eo amin'izay fanavaozana lalana izay ihany koa raha tsy ahiviny dia nanomboka tsy ela izay ny fanamboarana ny RN5A mampitohy an'Ambilobe sy Vohemara. Fanamby napetraka ny filohan'ny repoblika ihany koa ny tsy maintsy ampidinana ny vidin-jiro. Isy ny tantsoroka amin'ny fanomezana soloka ampandehanana ny groupe Anjirama ka ampiakarana 700 megawatt ny famokarana herinaratra ao anatin'ny 5 taona. Hofaritana oroa hetsy ariary ihany koa ny karama farany ambany ary vola 200 tapitrisa ariary no atokana ho an'ny tanora tia hanangana orinasa ho fiahiana ny mpiasa sy ny tanora. Nandritra ny tatitra nataony androany nilaza ny filohan'ny pirenena fa tsy ho tanteraka 100 andro avokoa ireo velirano ny fanaovana tamin'ny vahoaka malagasy. Nanome toko kosa ny tenany fa tsy maintsy ho tanteraka ireo velirano natao ao anatin'ny fepitoana 5 taona iasan'ny filohan'ny pirenena hitondrany ny tena fampandrosoana ny Madagasikara. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny olona amin'ny fitrandrana eto Madagasikara ohatra amin'izany ny an'ny Tolaniara sy ny an'ny Bongelava. Rehefa avy eo ary. Bonjour. Bonjour. Miss Fanala eta watika tap na lebena zaza. Je suis en poudre en sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patazaka, zem suka samba samba cha. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas, salalota zamyan amnas. Je tika diabet. Bonjour. Et maintenant avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'internet. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, Safit numéro 1 Malagasy. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchée en fait. Sardine trésor. Met bermer comme salade, mouf. Na oui ato goûter nenkizi. Sakafo rehetra rehetra. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Fa ny anizatsika ny vaovao dia mbola tsy nahitana vahaolana hatreto mampitaraina ireo mponina any Tolaniara sy ny manodidina ny voka-dratsy ateraky ny fitrandrana afasy mainty any toerana sy ny tsy fahazahoany izy ireo tombony araka ny tokony ho izy. Tsy misy fiantraika mivantana amin'ny vahoaka raha ny fanazavan'ny fiarahamonim-pirenena Tamberimbidy. Faradia Fezor Rafaly. Mahatsiaro tompony mangatakatiny ary hiarany tsindry azolena ny vahoaka manodidina ny fitrandrahana fa sy mainty any Tolaniara hoy ny mpitarika fiarahamonim-pirenena avy any toerana. Raha ny fanazavana tsy miatraika amin'ny vahoaka mivantana ny Tamberimbidy izay tokony hositrahan'izy ireo avy amin'ny fitrandrahana ny tanina Tamberimbidy izay voalaza fa alohan'ny orinasa mpitrandraka. Commune zao raha araky ny filazan'ny PDG-ny tamin'ny mois de novembre teo dia nilaza izy hoe 2 millions de dollars par an no restaurana mandeha amin'ny commune Pasinapona Mbotra dia eto amin'ny tantanana ny voalohany sy ny faritra. Nefa izay restaurana zay raha hijerena akaiky izany amin'ireo commune ireo tsy hita mipaka ny vahoaka ny zavatra zay. Ny arabe tsy vita. Ny école ray roa telo ihany mipetraka nefa tsy manaraka ny norme tokony hoe ahafahana hoe tena manara-penitra tokoa hoe raha ny hitanay ato amin'ny fiarahamonim-pirenena tonga any amin'ny commune io fa tonga any amin'ny commune izay commune ihany koa zany mampiasa azy ho an'ny tenany manokana no hitanay azy. Fampandehanan-draharaha ny fanazavana no mibahan-toerana amin'ny fampiasana ny Tamberimbidy avy amin'ny fitrandrahana ny toerana. Roa hetsy ariary kosa ny hofantany isan-taona alohan'ny orinasa mpitrandraka amin'ireo tantsaha tompon'ny tany. Anisan'ny mampitaraina ireo mponina ny toerana ihany koa ny voka-dratsy ateraky ny fitrandrahana eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona sy ny biby fiompy toy ny loton'ny rano.
Ankirany kosa ny tompona andraikitry ny orinasa mpitrandrahana nilaza fa manefa araka ny tokony ho izy ny anjaran'izy ireo saingy misy ihany koa ny andraikitra ny fitondram-panjakana. Miantso ny fanjakana foibe araka izany handray andraikitra sy anelanelana ny mponina any Taolagnaro. Fa seha-piariana tsy manara-dalàna sy tsy mandohetra ny fitrandrana arena kibony tany amin'ny faritra Bongolava hatramin'ny izay. Tsy misy rafim-panjakana manokana nanara-maso ny fitrandrana. Miantso ny fitondram-panjakana hiteraka izany ny mponina avy any an-toerana. Yves Richard. Isan'ny faritra manan-karena arena kibony tany toy ny volamena sy ny vato sarobidy ny faritra Bongolava. Nanjakan'ny Gabraraka ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fandoava-ketra ny sehatra efa ny taonany maro zao raha ny fitarainan'ireo mpisehatra avy any an-toerana. Ankoatra ny tsy fampiny ny tantsoroka sy ny fahavonona ny fanjakana foibe tamin'izany fotoana, olana goavana ny tsy fisian'ny rafim-panjakana manokana manara-maso zany. Ohatra ny amin'ny resaka arena kibony tany, ohatra ny faritra na direction régionale ho an'izany aza tsy misy any amin'ny faritra fa nefa misy any fahodiana tsy jerena zavatra le fierikerena mikasika ny arena kibony tany zany zao any amin'ny faritra iny dia lasa ohatra ny hoe misy le izy, misy le fierikerena fa tsisy miditra amin'ny amin'ny kitapo-mbola-panjakana mihitsy ny hetra sy ny tokony ho amin'izany fa ho an'izay manao azy sy mandeha ho azy zany tsisy tsy ao anaty formel fa lasa informel daholo. Isan'ny olana goavana nampitaraina ny faritra Bongolava ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny fiarikarenan'ny mponina. Ireo nisongadina nandritra ny laobary an-dasina andraisana ny etaetan'ny mponina tany an-toerana ny 30 Jona 2024. Nampafantanina Androany ny taditra izany izay atolotra ny fitondram-panjakana ho fiarah-mientana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia fampisotroana tangena fanapahan-doha sy famarinana afaty teny am-pamarinana. Ireo no endrika fitsarana tamin'ny vanim-potoanan'ny fahampanjaka. Isam-bola vakoka mitahiry tantara ny lapan'ny fitsarana eny Antranovato Fanadina. Fomba fitsarana nampiarina nandritra ny vanim-potoanan'ny fahampanjaka ny fampisotroana tangena. Mpamasona mpanandro no mikarakara izany eto amin'ity lapan'ny fitsarana Antranovato ity ka ampisotroana ireo izay ahina homeloko. Eo masony havany no ampisotroana ny tangena izay tsy maty dia afaka madiodio tamin'ny fiampangana azy, izay maty kosa dia ekeny ny fiarahamonina fa meloka. Raha ohatra le tangena voalohany le hoditra koa fa misy ohatrany hoditra koa zany any anaty any. Ka raha voalohany hoditra koa io dia afaka izy. Tsy kapaina ny lohany. Fa raha ohatra tsy voalohany io dia eo ihany ny mpanjaka sy ireo olona miaraka aminy tonga dia miteny hoe kapaina ny lohany. Dia rehefa voakapa ny lohany dia arina any am-pamarinana amin'ny oronan-tsia ny fatiny. Dia rehefa any izy dia any ny avy vao mitomany maka ny razana. Misedra olana ny lapan'ny fitsarana eto Antranovato ankehitriny. Potika ny foto-drafitrasa ary voazimbazimba ny toerana noho ny tsy fahampihan'ny fanaraha-maso sy ny fepetra samy hafa. Antsoavo arak'izany no ataon'ireo tompon'andraikitra ety an-toerana anarenan'izany. Fananantsika malagasy izy ity, raha ny tena izy tokony tena mba hatsaraina. Tena manatsara manao zaridaina fa tonga ny akohan'ny olona mihe azy satria makarakara ety tonga ny alika dia mikaka ao. Miditra ny mpisotro toaka sy ny mpanao andesikarakara be reny rehefa tsy eo ahako dia mitsangatsangana eo dia zay bozaka simba mihitsy. Ka io zany mba hoe angatahako raha mba azo ataony hoe mba mboarina atao fefy tsara le fefy dia ity zany matahotra an'io vazaha io kosa aloha tena iraha malala io loza mitatao. Tsy toeram-pitsarana ihany ny eto Antranovato. Ahitana ny andry 12 na joro nandriana am-Poimerina. Ho mariky ny fiandrianana ihany koa ny lapan'ny fitsarana. Tsy afa-misaraka amin'ny tantara amin'ny pirenena araka izany ny lapan'ny fitsarana Antranovato ka tsy tokony ho adinoina amin'ny ezaka fanarenana sy fiarovana ny vakoka eto Madagasikara. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany sofa tsara atao.
maro karazagna go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.